Tonga soa eto amin'ny Eco-village Mahavarina. Toerana iray anaovana fikarohana mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana, iarahana amin'ny teknisianina, ny tantsaha ary ny mpikaroka mba ho fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Anisany olana lehibe raha eto Madagasikara ny rano, fa indrindra olana ho an'ireo tantsaha-mpamokatra. Izany indrindra no iantefan'ity tetikasa ity, ary hoentintsika ny fanazavana teknisianina mahakasika an'izay fikarohana izay. Andarako Rabeljon Tina Sudkaela, technicien recherche eto amin'ny Eco-village Mahavarina. Dia tena zavatra atao eto moa zany dia resaka valorisena rano sy ny resaka fanandramana fambolena maromaro. Marihana moa fa eto amin'ny Eco-village Mahavarina dia misy ny teknika maro mahakasika ny fitsitsiana rano, toy izany ny fampiasana ny sondy ary koa ny paillage sy ny maro tsy voatanisa. Amin'ity fanadihadiana ity dia ny fambolena salady miaraka amin'ny teknika vola rakotra no ndeha ho fantaritsika. Raha faritana natao hoe vola rakotra dia teknika fambolena iray izay mampiasa ireo singan-javamaniry maina andrakofana ny voly. Araka ny voalazan'ny mpikaroka dia mitazona ny amandon'ny tany ihany koa ny fisian'ny rakomaina amin'ny voly. Faidiry moa zany raha hoe jerentsika manokana aloha ny resaka paillage-na faidiry dia ahitantsika fiarovana amin'ny biby zao manokana izy zany, izay ny eriteny misy fiarovana manokana izy zany amin'ny resaka biby dia amin'ny fanamandona koa izy somary mitazona rano par rapport amin'ny kitaimbakina. Dia ny jerindraitsika ny kitaimbakina indray zany eo amin'ny hafanana izy tena manana be, izany hoe voalena ny rano izy dia somary mamoaka entona mafana, dia iny zany mahasamy hafa anazy. Amin'ny mahasa fikarohana azy ity dia voatsinjara karazany 3 ny parsely na ny faritra ambolena rehefa avy natao ny fitiliana ny tany sy ny fikarakarana maro samihafa. Ho an'ny salady misy ny parsely témoin izay ilaina amin'ny fandrefesana ny akon'ny andrana sy ny fikarohana ary ampitahana ireo vokatra. Ny parsely manaraka dia ny fampiasana ny hodikazo na ny taimbakona, ary ny fahatelo dia ny fampiasana mololombary. Ireto avy ary ireo dinana arahana mandritra ny fambolena salady izay mampifanaraka ireo teknika mahazatra fampiasan'ny tantsaha ary nampian'ireo teknisianina fanatsarana. Voalohany amin'izany ny pepinière, manaraka azy ao ny famondrana sy ny fihevoana na ny fihavana. Izy ity zany eo am-pandrana dia indraisitsika ny fomba fanondrahan'ny tantsaha mahazatra ihany ny fanondrantsika anazy, izany hoe ny manelanelana indray andro, izany hoe ao anatin'ny semaine iray zany izy intelo mitondraka. Dia fomba fanondrahana anazy misy ny mampiasa ny arrosoir mampiasa pomme, dia misy ny arrosoir tsy mampiasa pomme, izany hoe eo amin'ilay tsy mampiasa pomme eo amin'ilay paillage sika tsy mampiasa pomme, satria misy paillage dia tsy maninona na tsy mampiasa pomme, fa eo amin'ilay parcelle de témoin azy sika tsy mampiasa pomme satria mba tsy ho direct be amin'ilay voly ilay rano, dia mety hoe tsy hasalama anazy ny rano direct be iny, fa mba misy an'ilay pomme izy dia mba tsy dia mety efa be aminazy zany ilay rano. Tsara ny manamarika fa 20 litatra isaky ny metatra tora-droa ny resaka fanondrahana ary atao in-3 isan-kerinandro izany. Toy ny voly rehetra nandritra ny fambolena dia hita fa misy ny takatra navelan'ireo bibikely mpanimba voly amin'ireo ravina salady. Ny fampiasana biostar no fiadiana natao nandritra izany. Ankehitriny na dia mbola tsy am-potoana fiakaran'ny vokatra aza isika dia efa hita taratra ny fahasamihafan'ny fiantraikan'ireo paillage ireo eo amin'ny fitombon'ny salady. Dia hoe antsika ny fanazavan'ny teknisianina mahakasika izany. Tombontsika ao amin'ny fahasamihafan'ilay voly misy aloha zany dia hafa mihitsy izany zao aloha ny fahitantsika anazy ilay voly misy paillage resaka faidiry
miavaka mihitsy zareo satria izy manana immunité vatany zava-maniry aloha zany tsy revantsika zareo somary mivelabelatra izy ngeza kokoa zany ngeza indrindra de manarakarak'izay eo am'le tsy misy paillage na hoe eo am'le parcelle de témoignage izy zao nitatsika hoe manana fivahana koa izy somary mitovitovy sy le nisy paiderie fa eo am'le fampiasana paimbakona somary eto am'izay zany de hitantsika hoe somary maherihery kokoa zany ny paimbakona ny ohatra ny bozaka na ny paiderie na ny ravikazo zay zany zao mahasamy hafa be andreto rehefa natao fampitahana. Noho izany fampiasana ny teknika volo rakotra amin'ny salady dia manafaingana ny fitombon'ny voly. Ny tombony lehibe zany azo amin'ity resaka fikarohana ity tsy voatery hoe resaka fikarohana salady fa izay fikarohana rehetra izay ataonay dia mba ahazoana vokatra dia mba hozaraina amin'ny tantsaha rehetra ambanivohitra dia ampianarina ny zareo koa mba resaka fivalorisena ny rano mba tsy hoe aririna fotsiny ny rano fa zava-dehibe zay moa zany ny antom-pisian'ity resaka recherche ity amin'ny azy moa zany dia minimal irrigation project zany hoe resaka tondraka na resaka rano zany tena hoe valorisenay tena atao fa izany aza amin'ny fikarohana ny fambolena rehetra efa ataonay ihany dia izay zany tombony lehibe ho antsika tantsaha zany ny valim-pikarohana izay ataonay zany ka pikarohana dia hozarainay amin'ny tantsaha soazy namana fianakaviana manodidina rehetra. Mampiasana teknika volo rakotra ho fanatsarana ny voly ary hialana amin'ny fandanian-drano be loatra.